Omaleriva kosa dia nisy ny hetsika nokarakarainy fikambanana tany arena teny amin'ny trano fandraisam-bahiny Ibis Ankorondrano. Izao moa no natao dia mba ampahafantarana misy kokoa ny asa sy ny andraikitra izay saniny izany fikambanana izany. Miavaka ny hetsika izay nokarakarainy fikambanana tany arena omaly, hetsika natao hitadiavam-bola mba hanatanterahana tetikasa fanampiana zaza sembana ao amin'ny fikambanana havana. Nandritry ny buffet izay nokarakaraina tao amin'ny trano fandraisam-bahiny Ibis, dia nisy ihany koa ny filatroana izay nandraisan'ireo ambassadrisy ny tany arena anjara, nahitana ny Miss Union Africaine Natacha de Mondésir Razaf Sambatra sy Théoline Émilie izay top modèle mendrika indrindra tany Sainte Marie farany teo raha tsy laza afa-tsy ireo. Manazava ny tanjony hetsika ny filohan'ny fikambanana tany arena. Ny hetsika nomanina sy natolotra androany zany dia entina manainga ny olona indrindrindrindra ahafantatra ny momba ny tany arena sy ny asa rehetra ataony, fa koa ahafahana mahazo ny enti-manana manatanteraka ny asa rehetra izay kasana mbola atao aoriana. Tany arena zany dia fikambanana izay mipetraka basé any Paris, any France. Ny tena antom-pisiny dia ny fampahafantarana ny fahatsarany Madagascar, zany hoe côté positif, l'image positive de Madagascar amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fomba maro no entinay mampiseho an'izany any ampitany. Misy ny hetsika ataon'ny ambassadrice. Ny ambassadrice zany dia ireo izay mpikambana ao amin'ny tany arena. Misy ambassadrice dia misy koa ny ambassadeur izay samy manana ny traikefa avy ary mampiseho izany araka izay asa ataony na ny fiainana andavanandro, zany hoe efa s'engager zany zareo hoe ampiseho ny mahamalagasy azy amin'ny lafiny rehetra. Programmanay manaraka zany amin'ny ty saison manaraka ty dia ny anampy ny fikambanan'ny zaza sembana ny havana ary mitondra ny anarana hoe projet car bus arc-en-ciel izy io, ka entina manome fitaovana anjareo zany ahafahana manao ny ramassage ny zaza sembana sy ny ray aman-dreny miaraka aminy. Manana didy maro ireo ambassadrisy ny tany arena raha ny fantatra. Ny ambassadrisy tany arena zany vao miditra ao amin'ny fikambanana izy dia misengage izy mitondra ny étiquette malagasy, zany hoe ny ankamaroany moa izay mangataka ny andray anjara zany ao amin'ny fikambanana dia efa mahatsapa tena ny tena no malagasy. Dia ny ankoatr'izay izy tsy maintsy mampiseho zany ny côté positif, zany hoe misy fitondran-tena, misy tsy maintsy arahany fa tsy manono foana zany. Dia ankoatran'izay koa ny zavatra azony ao amin'ny tany arena satria fifanakalozana koa ao amin'ny tany arena entre ny ambassadrice zany dia misengage koa izy mizara an'izany amin'ny manodidina azy, zany hoe amin'ny tanora malagasy na vahiny koa izay ahafahany manao an'izany, fa indrindrindrindra amin'le fahitandrazana aminy zany amin'ny alalan'le voyage utile. Maro moa ireo asa sosialy ataon'ny fikambanana sy ny ezaka ataony amin'ny fampahafantarana ny hankantony Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ka miantso hatrany ireo malala-tanana samihafa vonona ny hanome tosika ho fanatrarana ny tanjony ny fikambanana tany arena.